Salama daholo e. Tsy miresaka politika androany fa resaka sport ny ataontsika androany a. Satria fantatsika hoe sampa JO amin'ny Jeux olympiques eto à Paris amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy zany fa tsy resaka Ligue des champions na resaka coupe du monde na foot fa Jeux olympiques eto Paris no resahako. Tsika malagasy manana atleta fito zany mandray anjara amin'io Jeux olympiques io hatreto moa zany dia 3 no efa nitsana amin'ny vao nanomboka. Saika tsy nataoko ihany ny teny hoe hiresaka an'izy satria ny lesoka zany tsy hita be ihany ny atsika malagasy hoe ny fédération ve ny lesoka na any amin'ny atleta mihitsy ve ny lesoka. Ao amintsika aloha ny sport rehetra dia raha mahalala no ny fédération ny tantarany. Ao possible misy mety misy mihitsy ao angamba na rehefa maty ary izy mbola président ihany na mbola membre amin'ny birao ihany. Fa ny raisiko eto aloha zany dia ny atleta. Ataoko hoe bien placé hiresaka an'ilay satria zay tia sport. Za mananjanaka championne amin'ny taranja taekwondo ato an-trano. Fantatro izy amin'ny anarana hoe Tiavorandrenisa mpanao taekwondo izy amin'ny équipe de France. Tena tiana dia tiana mihitsy tokoa ny hoe ahita anazy tamin'ity Jeux olympiques ity saingy noho ny blessure nahazo azy 9 mois avant ny 9 sa 8 mois avant ny JO dia nisy nanana blessure izy dia tsy afaka. Ataoko hoe tsy afaka rehefa atao hoe tsy navela mihitsy izy handray anjara amin'ny JO 2024 satria misy risque be raha ohatra ka hoe mbola voatoana ilay blessure. Tena henjana ny décision niraisina ary navesatra ny nanekena hoe on laisse tomber les JO. Dia zay moa zany izy mialatsiny tokony hoe izy ny tokony hiteny an'izay eto fa tsy eto toerana moa izy amin'izao fotoana izao dia zany ny teny an'izay entre parenthèses zay. Tsy resaka ny nahitany vazaha anazy tamin'ny compétition nataony. Eny taona zany tiavo ny fananomboka nanao taekwondo dia tao izy niezaka. Tena vrai champion izy fa tsy hoe zanaka izy dia dokafako fa tena vrai champion izy satria norombainy daholo ny amboara teto Frantsa ary champion de France fito sa inimbalo izy teto. En dehors ny compétition tany ivelany premier, deuxième, troisième. Champion d'Europe izy 20 taona. Champion d'Europe club koa izy tamin'izany dia iverina amin'ilay olympique ahako. 3 taona niverina amin'ny tiavy kely aloha vetivety 3 taona tiavy nanomana an'io JO io ny fédération sy ny DTN frantsay efa nino mihitsy hoe azo médaille d'or ny taekwondo frantsay. Zay indrisy moa zany izy satria ireo mpifaninonareo nanao stage taty Frantsa daholo ny taekwondo resahako dia mifankahita tao ry zareo, mifankalala zany ireo mpifaninana rehetrarehetra eo. Ny tiavy efa vita daholo ny sport efa vita daholo ny sary efa vita daholo ny interview saingy boum moa zany tonga ilay sampona dia tsy misy hoe lahatra na tsy misy hoe vitany io fa zay le sport haut niveau. Miofany ianao manomany ianao fa tampoka le vatana eritreretinao efa tena ok iny eo amin'izay izy namotsitra. Be dia be raha mitranga amin'izany na foot zany na tennis zany amin'ny taranja rehetra na mitongona na amin'ny tanana na mitongotra zany dia tapaka teo ilay revy izy moa zany tsy hoe tapitra akory fa iny no fitentsika hoe kilalao mbola ela débute indray amin'ny 2028. Zay ny tantarako iny fa miverina amin'ireo atletantsika reto ny amin'izao ny resahako sy ny amin'ny ho avy. Ianareo atleta ny resahako eto ny JO. Ny Jeux olympiques dia fifanana hafa mihitsy amin'ny sport
na amin'ny compétition rehetrarehetra na eo amin'ny organisation zany a na eo amin'ny fifandraisan'ny samy athlète na eo amin'ny compétition sur terrain. Mazava ho azy ny tanjona amin'ny olympique de médaille ho an'ny tena aloha aza mieritreritra zavatra hafa mihitsy nareo athlète médaille ho an'ny tena aloha fa io médaille olympique io ny lakile ngezabe anankiray ho anao de ho an'ny firenen'ny tena. Ny fahazona médaille tena ao anatin'ny jeux olympique dia mampiasa zavatra betsaka mihitsy na eo amin'ny fiainanao zany en tant qu'athlète anao na eo amin'ny mpiarabelona aminao na eo amin'ny firenena sy ny fianakaviananao rehetrarehetra ny fahazahoana médaille amin'ny jeux olympique io zany na tsy ôro ary raha ôro moa zany de vao mainka milamina ianao. Lakile be io io médaille olympique lakile ngezabe mihitsy io médaille olympique io mahazo ny tanjona an'io ianao mahazo ny tanjona amin'izay zavatra zay de milamina raha ohatra resantsika fotsiny hoe ohatra hoe resaka hoe vola de davina de miditra ny vola raha ohatra vola ny resantsika fa ny fahazahoana azy kosa nefany tsy azo amin'izao fotsiny ohatra n'izao ataon'ny gasy olo tsy azo azy mihitsy ny fahazahoana an'le médaille hoe resaka kitematemaka sy kitaingitaingina sy corruption sy petatokatra an'io tsy azo médaille mihitsy tsika raha ohatran'izao fa ho an'ny rehetra mazava ho azy aloha hoe mila mikotrana ary tsy ny vatana ihany no mikotrana fa mikotrana koa na ny saina azy. Ny fanahy moa zany tsika ny fanahy mahazo ampikotranana na hoe mba sangisangy fotsiny ihany hoe fanahy no afaka mikotrana ave fa ny sport de combat moa zany no resahako eto satria ino no ataon'ny zanako igony ny hitako matetika misy ilaina azy mihitsy le entraînement ny fanazarantena any amin'ny club zay misy ny tena fa ny tena secret an'io de ny fanaovana entraînement fantôme le entraînement fantôme resahako io tsara le mono entraînement miaraka amin'ny club miaraka ny tena fa ianao koa manana entraînement anao rery ihany na ao an-trano na ny tokotaninao any ohatra hoe raha ohatra hoe misy manao pompy folo nareo pompy folo natao amin'ny club any an-trano anao manao pompy roapolo raha misy daka ampiasaina amin'ny club averimberinao indimy misy daka dimy karazany na any an-trano anao tokony hita daka anankifito na anakivalo karazany de ny cardio koa torak'izay ihany tsy misy combat adiny ray na adiny roa akory fa 9 minitra 10 minitra raha be indrindra de efa tokony ravo eo zany ny différence an'le miseho le entraînement natao azonareo izy taloha ny zanako io matahotra sinoa hoe sinoa ny mafy be de maty lolo izy de hoy zay ataovy aloha le combat de 8 eo za mahafantatra ny compétenceny na amerikana ara na isany tao nefa tamin'izany natahotra rehefa tondraka ny andron'ny compétition aza miaino nizaniza mihitsy nareo aza mizaniza intsony fa ao nareo ao anatin'ny bulle nareo ao zay no mahatonga le bande compétiteur manao casque de mihaino muzika tsy te hiaino nizaniza intsony fa efa miconcentré amin'ny compétition atao amin'izay sur terrain eo amin'ny tatami tsy mila mijery nizaniza tsy mila mihaino nizaniza fa miconcentré fotsiny amin'ny adversaire miandry fotsiny ny faiblesse ny adversaire sy ny raha vao baisse garde ny adversaire de zay ao chopeo amin'izay ary ny attaque ny tena tsy zakan'ny adversaire de ny enchaînement amin'ny adina italoha moa zany de ny totaboka ny anaran'le izy zay ny zavatra tsy tatin'ny adversaire amin'ny resaka sport de combat zay ny zavatra tiako tenenina ka zay nisy fa de raha ohatra moa le adversaire mahatohatra anao amin'izay zavatra resahako zay de efa tena piady izy zany eo amin'izay ny tena atao hoe combat eo amin'le niveau sy ny eo amin'ny taona
io mantsy matetika zany na nahitako am'izao fotoana zao raha hoe tsy tokony iny ny adversaire tsy tokony tsy misy an'izany io. Iny janako iny valo amby folo taona izy nanao ny championnat d'Europe, olona vehivavy 24 ans niady taminy. Nanao tournoi izy 22 ans, 24 ans niady taminy, izy mbola 17 ans. Io tsy misy hoe olona lehibe reny zao azadino rehefa resy ianao miteny an'izay. Fa azadino fa misy koa ny atao hoe olona surclassena. Rehefa manao combat. Zay azadino. De miala siny am'zay miala am-pandresaka hoe taona sy ny rehetra tsisy an'izany io. Ka ho anareo le mbola hiatrika de zao mahaiza mifantoka fotsiny amin'ny compétition atao. Fa fiainanao io fa tsy misy hoe ho an'ny fotoanam-panjakana ny fiainanao io compétition io raha hoe resaka JO no resahantsika. Ny mpanohana manaraka ny any, ny firenena manaraka ny any. Possible ny hoe mafy be le adversaire rapide. Fa misy faihany daholo io. Rehefa hainao no mifantoka, mandeha io. Zay fa de amin'ny manaraka indray zay moa zany zavatra tiako tenena sy ny zavatra tiako zaraina. De samy miezaka ny tsirairay mba ahafahantsika manatrika sport normal. Salut daholo, mahazo toa.